Sivy amby-roapolo ny volana May 2024 andro fahenina amin'ny herinandro ny fanahy masina izay angalantsika fampianarana sy homanantsika ihany koa ny amin'ny andro pentekosta ny angalantsika fampianarana ny lohahevitry ny fampianarana an'io ry havana dia mitondra ny lohateny hoe ny fanahy masina dia vavolombelona mahatonga ny mino ho vavolombelona dia itsika idera samy voninahitra an'Andriamanitra ka ataontsika ny hira 720 ny andininy voalohany sy ny fahatelo 720 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Misaotranao zay ry Tompoandriamanitra masina indrindra fa mbola tantanana sy vimbinao izahay mbola taritinao izahay ka tafahoana indray amin'izao fotoana izao. Misaotranao izahay satria ny masoandro tsy namelanay noho ny andro na ny volana noho ny alina. Ankehitriny dia tazominao io masoandro io ary avelanao izahay fakahita ifanatry tava ankehitriny. Misaotranao izahay noho ny fahagagana lehibe sy ny tombonandro izay omenao anay isanandro. Entiko ny fitahinao dia mirotsaka aminay isanandro tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka ao amin'ny tendrombohitra Ziontra. Ena dia ohatra izany fitahinao tsy lany izany dia tsy mamovo tsara izahay tany karakaina izahay ka nylemanao tamin'ny oranao kanefa dia ny ratsy hatrany no ataonay ary ankehitriny izay dia mibebaka eo anatrehanao. Misy matoky anefa izahay fa ianao amela ny elokay ary ianao no andevina ny fahadisoanay tahaka ny fandevina ny zavina ary ianao ihany koa no andevina ny fahotanay tahaka ny fandevina ny raona ka raiso ny fifonanay ary ianao no amafa ny elokay rehetra ary raha ianao teninao izahay dia ianao hatrano hitarika anay fanainao masina ame fahazavantsaina anay tsirairay avy izao indrindra ihany koa ny mpanomponao izay hitarika anay amin'izany. Zany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy ampiarahanay zany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha anay izay ny an-danitra mba masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atantaka ny any an-danitra menay ny zanasazanay ary mamelany elokay tahaka namelanao azy mita taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery
ary mivonahitra mandrakizay. Amen. Akipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira ray sy roanjato ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Zay amakina sy andrenesina mivaky ny soratra masina zay angalantsika ny fampianarantsika zao riavana ka ao amin'ny Jaona toko fa 5:10 ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny andininy fa 7:20. Filazantsara araka Jaona toko fa 5:10 ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny andininy fa 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra zay irahako aminareo avy amin'ny iray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray dia izy no vavolombelona nambara ahy ary ianareo koa dia vavolombelona nambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Andro fahenina isika amin'ny fampianarana araka ny resantsika fampianarana no ataontsika fa tsy toroteny. Ny fanamasina dia vavolombelona mahatonga ny mino vavolombelona, vavolombelona miantso vavolombelona, vavolombelona mahatonga vavolombelona. Ny teny hoe vavolombelona izy io dia nadika avy amin'ny teny grika, manana dika maro lafy na polysémie. Misy ny teny hoe martyros, io dia vavolombelona anatry maso, témoin oculaire ho izy nareo, fampiasa amin'ny fitsarana io. Teo amin'ny tontolo grika tranainy koa vavahana grika tranainy fampiasaina amin'Andriamanitra, satria ny grika koa rehefa mianina na manao zavatra dia miantso Andriamanitra, Andriamanitra ndry zareo moa zany. Dia azo atao vavolombelona koa zany martyros Andriamanitra ndry zareo. Misy teny anankiray indray martyria avy amin'io ihany. Io indray dia lazana le asa sy teny, témoignage, fait de témoigner. Io indray zany lazana ny asa sy ny teny ataon'le martyros, ataon'le vavolombelona. Tadidinao ve ny anaran'ny gazety ny FJKM? Martyria. Zany hoe asa sy teny ataon'le vavolombelona, martyria, anarana gazety FJKM zany. Mbola misy teny fahatelo martyrion. Martyrion indray lazana ny zavatra entin'le vavolombelona atao proof. Rehefa atao vavolombelona dia mila proof hoe hitako tary ity ny antsy namonoana ohatra.
ianina nanatrika teo tari amin'ny tramo tary ity ny taratasy milazany zamy ireny ndray antsina hoe marturion le témoignage apporté na preuve proof ny matoanteny ndray misy maromaro koa faharoa ny resantsika ny ray martureo ndraiky manambara mijoro vavolombelona martureo ndray zany matoanteny ndray izy eto fa tsy anarana misy koa ny marturomay antsony ianao vavolombelona rehefa voantso vavolombelona ianao a marturomay ndray zany voantso vavolombelona midika mbola misy koa zany amin'ny grika moderne sy kolotsaina grika kristianina taty arina fahatreno resantsika zany hoe teny maromaro dikan'io eto jesosy miteny hoe ny fanahy masina ny vavolombelona fa raha tonga ny mpananitra zay rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana zay mivoaka avy tamin'ny ray izy no vavolombelona anambara ahy izy no vavolombelona manambara ahy izay le resahany eto zany izy zany le marturos zany resahany eto vavolombelona manambara ahy izy ka eto dia miasikasina tsara ny trinité na ny trinité zany miombona fihetsempo miombona asa i jesosy ny rainy unité de volonté conscience œuvre rehefa naniraka ny fanahy masina jereo tsara irahako aminareo avy amin'ny ray ny fanahy ny fahamarinana zay mivoaka avy amin'ny ray zay no tsy ahafantarany olona iza tsara le maniraka jesosy zany a maniraka fa ny fanahy masina kosa mivoaka toy ny ramo hoy tsika avy amin'ny ray fa ny resantsika ny momba le ramo ilo atao hoe expatre filuke procedi amin'ny teny latine io le amin'ny fanakemponoantsika nikea constantinople na ny fanakemponoana faharoa io le hoe mivoaka izay avy amin'ny ray sy ny zanaka nanahirina ny fiangonana tatsinany tsy tandrefany tamin'ny fotoana maro hoe avy aiza marina ny fanahy masina mivoaka avy amin'ny ray sa avy amin'ny jesosy noho ny amin'ny trinité mahatonga an'izay lazaina fa avy amin'ny ray a lazaina fa avy amin'ny jesosy koa avy amin'ny ray sy ny zanaka fanakemponoana nikea constantinople zany a na fanakena faharoa amin'ny liturgie misy an'izany eto ny fanahy masina ntsina hoe le mpananitra paracleto na paracletos zany efa nyresantsika antsina hoe fanahy ny fahamarinana aletea fanahy ny fahamarinana zany koa efa nyresantsika tamin'ny rehefa ampianarina tany aloha verimberina matetika ao io a amin'ny fampianarina teo aloha ny fanahy ny fahamarinana satria maninona manambara fahamarinana toan'ny jesosy izy jesosy dia niresaka fahamarinana matetika andenge jerentsika ampahany vitsy jaona toko fahavalo jaona toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo jaona toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo a sy ny faharoa amin'ny telopolo vakitsika da hoy jesosy tamin'ny jiosy zay nino azy raha maharitra mitenika anareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy amin'ity zay le marina ka io asan'ny jesosy io no ataon'le fanahy zay mahafanahy amin'ny fahamarinana azy amin'ny jaona toko fahavalo io amintsika ny andinin'ny faefapolo fa ankehitriny ianareo mitady amono ahy izay lehilahy nilazany marina taminareo dia izay fareko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama zay le milazany marina zay mahafanahy ny fahamarinana azy zany ny mamindimby any jesosy ilazany marina midina ihany ny masitsika amin'ny 5:7 andininy fa 5:7 amin'ny jaona toko fahavalo io fa satria milazany marina dia tsy nonareo zay le marina na jaona toko fahavalo io zany dia miverina imbe dehibe andininy fa 4:7 izy aminareo ny mampiseho aho nanota raha ny marina ny lazaiko nahoany ianareo ny tsy mino ahy zay mahafanahy amin'ny jesosy azy zay mahavoaka amin'ny jesosy azy zay mahafanahy ny fahamarinana azy satria mamnohy ny fahamarinana nataon'ny Kristy izy sady izy koa fahamarinana tandremo zay sady izy tenany ny fahamarinana
embody vetrofo izy ny teny anglisy. Iji fanahy masina koa zany fa sady milaza ny fahamarinana izy koa fahamarinana tahaka ny Jesosy. Jesosy dia milaza ny tenany ho fahamarinana matetika. Andeha tsy ho vitany hoe miteny marina ihany izy fa izy mihitsy le fahamarinana. Jaona toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary ny teny dia tonga nofoka nohony tamintsika. Ary hitanay ny voninahitra dia voninahitra miendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Feno fahasoavana sy fahamarinana. Andininy fahafito ambin'ny folo eo ihany amin'ny Jaona toko voalohany. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zay le fahamarinana zay. Fatatsika tsara moa ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahaenina, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka io zavatra rehetra momba ny fahamarinana atao amin'ny Jesosy zany entin'ny fanahy masina mankao amintsika. Ary zay no mahavavolombelona azy. Vavolombelona le fahamarinana izy, vavolombelona le marina izy. Ka izy ny vavolombelona manambara sy miaro izany fahamarinana izany, izay halany zao tontolo zao, satria zao tontolo zao mankahala any Kristy. Halany zao tontolo zao io. Verenantsika le Jaona toko fahadimy ambin'ny folo teo, satria mpankahala izao tontolo zao. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy roapolo milaza an'izany. Fa izany zavatra zany no ndikanareo mba hifankatiavanareo. Raha halany zao tontolo zao ianareo dia aoka fantatrareo fa izao efa halany talohanareo. Satria zany izao tontolo zao mpankala fahamarinana. Ka rehefa lasa le fahamarinana, tonga koa ny fanahiny fahamarinana mbola hanambarana io ihany, na dia halany zao tontolo zao azy, na dia halany zao tontolo zao ary. Ary zay le hoe ny fahotana sy ny faharatsiany zao tontolo zao mihitsy no anarahana ny fanahy masina ho vavolombelona, satria nankahala ny fahamarinana zao tontolo zao, nankahala ny Jesosy, vao mainka koa ny fanahy masina iraha iteny fahamarinana amin'ny olona. Vavolombelona hiary fahamarinana amin'ny olona tahaka miatrika fitsarana hoe le fahamarinana lavinareo ninge mitena izy. Tsy misy hafa-maina intsony ny jiosy satria efa naheno amin'ny Jesosy. Tsy misy hafa-maina tahaka amin'ny jiosy koa isika. Tsy hafa-maina satria efa naheno. Vakitsika hoe dimy ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo. Raha tsy tonga ka miteny taminy dia tsy nanan-keloko izy. Fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo natao amin'ny elony. Zany io Jesosy raha tsy tonga, afaka miala bala zareo. Fa za efa tonga le fahamarinana, efa miteny fahamarinana le fahamarinana, ka tsisy hafa-miaina eto, fa efa tonga ny fahamarinana. Ary zay koa avy amin'ny androtsika ankehitriny, tsisy afaka miala isika eto, satria ny fanahy amin'ny fahamarinana efa tonga, miatrika ny fitsarana izy ka manambara hoe Jesosy no marina. Ary zay le mahavavolombelona azy. Vavolombelon'ny Kristy izy manambara mandrakariva fa i Jesosy no fahamarinana. Zay mahafanahy ny fahamarinana azy. Tsy vitan'izany fa rehefa tonga ny fanahy masina zay fahamarinana, toy ny tenin'i Jesosy hoe izy no vavolombelona nambara, dia ahoana ny tony? Ary ianareo koa dia vavolombelona nambara, satria nareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ny mpianatra dia tonga vavolombelon'ny Kristy koa, tonga mpanambara fahamarinana koa, tonga mpiaro ny fahamarinana koa izy. Ary vavolombelona ho alan'izao tontolo zao, satria ny dikany hoe martyra koa dia maty voahenjika, mbola dikany koa zay noho ny fahamarinana. Ka ireto mpianatra reto indray no enjehina ho solon'ny Kristy, rososona ny mahavavolombelona ny zareo. Ny voalohany satria zareo rehefa tamin'ny Kristy, efa nahenan'ny Kristy, fon'ny Kristy mbola tsy niakatra teo amin'ny azo fijaliana, zay ny dikany hoe ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany.
na mbola tsy nandray fanahymasina ary izy ireo a efa naheno efa nahita efa nampianaran'i Jesosy fa mahavavolombelona double azy a ahazo fanahymasina koa izy vao mainka ho vavolombelona ka manana fahalalana rososona zany ny fanahymasina misy ny fahalalana ny fahamarinana talohany nahafatesan'i Jesosy connaissance pré-pascale talohany nahafatesan'i Jesosy efa nahazo fahamarinana zareo fa misy koa ny fahamarinana ho azony rehefa lasa i Jesosy mahazo fahamarinana avy amin'ny fanahymasina izy ilay hoe connaissance post-pascale aoriany na lasanan'i Jesosy dia mbola misy fahamarinana raisin'jareo a amin'ny fanahymasina vavolombelona koa zareo amin'izay ka vavolombelona rososona re mpianatra reto ary io mahavavolombelona io no mampalaza le mpianatra tian'i Jesosy misy mpianatra anankiray tsy hoe mpianatra tian'i Jesosy ao io no malaza be amin'ny mahavavolombelona azy bakitsika amin'ny Jaona toko 1:20 ary amin'ny farany Jaona toko 1:20 andininy 7:20 andininy 7:20 andininy 7:20 fa tsy 2:40 amin'ny fandarantsika amin'ilay boky kely zany ahitsy zany andininy 7:20 amin'ny Jaona toko 1:20 vakitsika izy nolay mpianatra zay vavolombelona manambara izaminy sy nanoratra izaminy ary fantatsika fa marina n'inona ny fanambarana ny mpianatra zany dia vavolombelona manambara amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fanahymasina nampatsahivy ny fanahymasina azy ny zavatra rehetra dia nosoratana ary tsika rehetra dia mahalala mandrika ankehitriny fa marina le fanambarana ny fanahymasina ry havana no miantoka ny fitohizy am-piainana miaraka amin'ny Jesosy ka mampisidika ny soratra masina manontolo ampiaiky zao tontolo zao ny fahamarinana ampiaiky zao tontolo zao ny fampianarana ny fahamarinana zay no asan'ny fanahymasina zay ny fampiarina azy tsika izy ny miantoka ny fitohizana zay mahavavolombelona azy ny zavatra rehetra atao amin'ny Kristy ampitaina amin'ny mpianatra ampitaina amintsika ary ampitaina amin'izao tontolo zao ka tsy hafa miala izao tontolo zao fa efa nanambarana ny fahamarinana faharoa ny fanahymasina no mahatonga ny mpino ho vavolombelona satria voahiraka ao anatin'ny mpino izy isolo vava sy ampahery azy fanahymasina zany mahatonga antsika rehetra lasa vavolombelona mampirisika atsika izy mampahery misolo vava izy ka na injely ny olona ary itsika dia miteny isika satria vavolombelona mitory fahamarinana isika satria vavolombelona ka ny fanahymasina no mampahery atsika mampirisika atsika ao amin'izany amin'ny mampananatra azy fahatelo ny mpino noho ny amin'ny fanahymasina dia vavolombelona manoloana ny faratsiany zao tontolo zao izao tontolo zao ty tsy atsara mihitsy halany foana aho Kristy pankahala izao tontolo zao ny endriny fotsiny miovaova ka itsika koa dia vavolombelona ny faratsiany zao tontolo zao ary halany zao tontolo zao isika tadio zay raha tsy mbola halany zao tontolo zao anao dia tsy vavolombelona halany zao tontolo zao tsika tahaka an' Jesosy zay halany ary vavolombelona ny fanahymasina ominao za vavolombelona fa irakoto rasoa halany zao tontolo zao ka vavolombelon'ny Kristy izy zao tontolo zao dia efa voatsara ary manan-keloko satria tsy mino itsika ny vavolombelona fa voaheloka izao tontolo zao zay tsy misy an'i Kristy ny andriana n'izao tontolo zao dia efa voaheloka ka ny fanahymasina izy ny vavolombelona ho anatsika ao izy milaza amintsika ny fahamarinana ary rehefa mahazo fanahymasina isika mahazo an'ilay vavolombelona isika indray ny mandeha ka lasa vavolombelona isika ka afaka miteny tahaka ny Paoly apôstôly manao hoe tsy za ntsony no velona fa Kristy no velona tanatiko zay ny mahavavolombelona atsika noho ny amin'ny fanahymasina zay vavolombelona raha teo amen. dia ilayntsika le fanahy ry havana ary zay no mahatonga ny ra fanampin'ny fahafolo miteny hoe mibahana atao am-poko ny fanahyn'i Kristy orayntsika ny ra fanampin'ny fahafolo andiniantsika tsakotsakontsika zany fampianarana izany
Vavaka isika misaotranao hatrany izahay fanahy masino fa ianao no mahatonga anay ho say joro vavolombelona hanambara ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy Kristy sy ny fahamarinany. Ianao fanahy masina dia fahamarinana ihany koa ankehitriny ary izahay dia mivavaka aminao mba hanomezanao anay ny hery ka hijoroanay amin'izany fahamarinanao izany mba tonga anay ho vavolombelona manambaranao fanahy masina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka ihany koa. Hampahafantatra an' Jesosy Kristy sy ny fahamarinany ka na misy aza ny fanenjehana na hisedra zavatsarotra azy izay indrindra fa manoloana ny faharatsiany izao tontolo izao
dia hijoro hatrany izahay satria ianao fanahy masina no mampijoro anay amin'izany asa fitoriana izany ho atario sy toany ny isan-tokantrano ny fiangonana mba hijoro sy ahery mandrakariva manoloana ny ady izay atrehana ka tsy homenatra fa hijoro mandrakariva satria ianao fanahy masina no mahatonga ny fiangonana mahatonga ny kristianina hijoro vavolombelona ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Nisaotra ny tompo ry tsika ry havana ny amin'ny fampianarana nomeny atsika raha pitso amin'ny ora toy izao isika amin'ny fizarana fahafito momba ny re fanambarana mivantana avy amin'ny Jesosy, fanambarana mivantana amin'ny Jesosy ny fizarana faharoa lehibe ka amin'ny toko fahafito zao no toko 212 voalohany hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ny fanahy masina no mandresy lahatra izao tontolo izao ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana dia mahazo totsika iombona trany amin'izany fampianarana izany ry havana. Hitsangana isika hanao ny hira mialohan'ny tsodrano telo amby 750 dia ny voalohany sy ny faharoa. Tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary Andriamanitry ny fiadanana ny amasinanareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Petraka isika ry havako mivavaka mangina. Ary raha tonga ny mpananitra izay rahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanan'ny fahamarina izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy ny vavolombelona nambara ary nareo kosa dia vavolombelona nambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.